avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 10:20 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Efa misy ireo olona voasambotra ahina ho tompon'antoka tamin'ny famonoana ireo tovovavy miisa roa hita faty teny Ambohimangarova. Mitony fanadihadiana ary tsy misy ho afabely izay rehetra tafiditra ao anatin'io raharaha io. Antoy androany teo anoloan'ny fitsarana Maorisiana ny fangatahany Mamy Ravatomanga fahafahana Vonjomaika. Nandroso dosie vaovao indray ankilan'ny FCC ka ny 9 septambra izao ny fotoam-pitsarana manaraka. Miankina amin'ny fahatongavan'ilay fitaovana simba izay mbola farana nanohivahany olana herinaratra amin'izao fotoana izao. Nola ny famatsiana solika ny jirama izay efa nilamy mataorian'ny fanafarana ny fanjakana solika amin'ny vantana. Mitaky ny fialan'ny be ny tanàna sy ny tompon'andraikitra mbarao hifotony fananantany ireo mponina ao Toamasina suburbaine. Fototry ny olana ny atany ao Ambalamanasy izay hanomezana izy ireo roa amin'ny 70 ireo tompon'andraikitra voakasika hiala amin'ny toerany. Anvelany nahato avokoa ny fifampirarahana rehetra momba ny viza ho an'ny mpifindra monina any Etazonia araka ny fanambarana navoaka ny departemanta mpanjakana Amerikanina. Fanapahan-kevitra izay akasika olona manodidina ny roa hetsy amina firenena miisa 5 amin'ny 70 ny any Tsipriany ireo. Akasitrahana hatrany ianao misafidy ny fahitalavitra kolo amin'izao ora izao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasa anao avy hatrany hanaraka ny Antsipriany izay. Hoentsika manokatra ny fiarahana voasambotra ireo olona voaroroy ho tompon'antoka namono Stefanie Saingotina araka ny fampitam-baovao voaray. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny ampitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao izay nanamafy fa tsy misy ho afabela izay tafiditra ao anatin'ny raharaha ity. Na izany aza takiana hatrany ny tokony ampanjakana ny Mangarahara ka nomezana vaovao ofisialy tsy ampikorotana ny saim-bahoaka eo anatrehany hatranga misy amin'izao fotoana izao. Rina fitiavana. Voalaza fa misa efatra ireo olona voasambotra voaroroy tompon'antoka tamin'ny famonona ny Stefanie raha ny fampitam-baovao voaray hatramin'izao. Na manakaiky azy rovavy ihany ireo olona ahahina na vandoza raha ny fanadihadiana voamarina fa naolana ny Haingotiana 17 taona araky ny valin'ny autopsie na dia niady mafy ny ezaka nanohitra hatramin'ny farany an'ireo olon-dratsy aza ny tenany araky ny nambarany fianakaviany. Niara-ny famojaliana sy herisetra ihany koa Stefanie raiky amin'ny 20 taona ny alohany nafatesany raha ny fampitam-baovao hatrany. Voarakitra tao anatin'ny rakitsary ny fiara iray nitondra azy rovavy ny Niainga teny Manjakaray ny azo an'ny Ambohimanga ary teo no nahitana azy ireo farany. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana sy fikarohana ireo olon-dratsy sy ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana. Nanome tokony tompona ndraiky mpanjakana fa tsy maintsy ho fongorina hatramin'ny farany ireo tompon'antoka amin'ity vonolona ity. Eo anatrehany ity raharaha ity maro ireo vaovao sy resaka miparitaka eny amin'ny tambazotra tserasera Facebook ka fanina ny mpanara-baovao no nisy fisian'ny fampitam-baovao ofisialy. Tsy fantatra intsony ny tena vaovao marina sy vaovao diso inina aparitaka. Miteraka savorivory sy fikorontanan-tsaina ho an'ny vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina ny tranga tahaka izao ka takiana ny ampanjakana ny Mangarahara sy ny fanomezana tatitra mazava sy ny vaovao ofisialy avy amin'ny tompon'andraikitra. Inoko hoe tena mangetaeta ny olom-pirenena mba hafana ihany koa miala amin'ilay honihony sy ny tsao dia tsara ny misy hoe angatahana zany hoe ataontsika ohatran'ilay tamin'ny Covid reny hoe isaky ny hariva ve sa isaky ny 2 andro sa isaky ny 3 andro misy fandraisana fitenenana amin'ilay hoe inona ny zavatra nisy inona
inona ny zavatra afaka azo ambara sy ireo ihany koa hoe inona ny fepetra izay no resina satria rehefa tsy voaresaka ny fepetra araka ny lazaiko hoe ny mpanao ny ratsy tsy miandry atsika fa mamono sy manakorotana isan'andro zava-dehibe zany ny avy aty amin'ny mpitandron'ny filaminana ny avy aty amin'ny anjaram-baratonga rehetrarehetra mametraka an'izay ataoko hoe point d'information isaky ny 2 andro ve sa isaky ny 3 andro fatao amin'ny fomba ofisialy izy mametra-panontaniana ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena ny hoe mbola toy ny raharaha fahaverezana na 9 olona nitranga teo aloha ve ity famonoana azy roa vavy ity sa raha tsy misy ifandraisany naverimberina trany fa efa nisokatra ny fanadidiny aiza ho aiza ny fisamborana ireo efa trondro vaventy maro ny ataontsika hoe enquête misokatra fa mbola tsy mihidy foana le enquête hatramin'izao kanefa eo ihany koa ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana ny ahafahana mahazo ny trondro lehibe dia miatomboka aloha amin'ny trondro kely ka rehefa misy mipetraka izay ataontsika hoe communication isaky ny 2 andro na ny 3 andro zay dia heverina fa mety hiatony ny olona ary afaka ihany koa mifanampy eo amin'ilay fisamborana ny tena atotom-kotrika ambarako foana ny mpitandro filaminana eo fa misy anjara ndraiky sika mianakavy ihany koa manao an'ilay signalement ary mba ahafahantsika manao an'ilay coordination eo amin'ny quartier sy eo amin'ny fiarahamonina sy miaraka amin'ny mpitandro filaminana sy ny tompon'andraikitra hafa isan'ny raharaha andrasan'ny mpanara-baovao ity raharaha famonona ny Stéphanie sy haingotiana ity ataka izany ihany koa ny toy ny fahaverezana sy von'olona nitranga teo aloha saika maneran-nosy izay mbola akamantatra hatreto ny fiafaran'ny fanadihadiana takinaraka izany ny anafainganana ny fikarohana sy ny fitsarana ahitana ny tena marina amin'ireo raharaha ireo sy ny famaizana enjana ireo navandosa raharaha eto an-toerana misarika ny sainy ny mpanara-baovao reo fa mikasika ny raharaha Mamoravatomanga tsy Maorisy antoy androany teo anoloan'ny fitsarana maorisiana ny raharaha fangatahany Mamoravatomanga fa ahafahana vonjy maika nandroso dossier vaovao ny FCC tony sambo miisa 3 misoratra amin'ny vondrona sodiaty tsy hita intsony eto Madagasikara ansitona ny fitsarana tao aorian'izay ary ny 6 septambra ho avy zao indray amin'ny fotoam-pitsarana manaraka doarahantsika ny Antsiprieny miverina ny amponja i Mamoravatomanga taorian'ny fiainonany mpiaro sy ny mpitory ity mpandraraha ity naveriny tompon'andraikitra misahana ny fanadihadiana eo anivon'ny Financial Crimes Commission na ny FCC noresaina nanoloana ny mpisolo vava ny Mamoravatomanga androany ny momba ny David Thomas sy ireo tahirikevitra hita tao anaty findainy David Thomas izay mpiara-miasakaiky amin'ny Mamoravatomanga ary isany voasambotra rehefa voasaringitra tamin'izao raharaha izao fa nomeny fitsarana fahafahana misy fepetra tamin'ny Desambra 2024 fantatra fa nisy ny fanadihadiana natao tamin'io finday io tamin'ny 10 Oktobra 2024 izay nahitana ny faharetan'ny dian-dranomasina mihazo any Maurice sy ireo fepetra ilaina amin'ny dia mihazo sy mitoetra any France ho an'ireo manana pasiporo ivoiriana ankoatr'izay isan'ny noresaina ihany koa ny tsy fahitana an'ireo sambo misoratra amin'ny anaran'ny vondrona sodiaty izay tsy hita eto Madagasikara intsony araka ny loharanom-baovao avy amin'ny tompon'andraikitra misahana ny serana sambo eto Madagasikara teo ihany koa ny raharaha vaovao Japana izay mbola anaovana fanadihadiana amin'izao manoloana izany ny aiky ny mpisolo vava ny Mamoravatomanga Maître Lobine fa tsy mbola nisy nentina teo anatrihan'ny olona arovana ireo raharaha ireo tsy vitatreo araka izany fa hotohizana amin'ny 6 septambra 2024 avy zao indray ity raharaha-pitsarana mahavoasaringitra ny Mamoravatomanga ity olana avy eo anivon'ny orinasa Jirama no mahatonga ny fahatapahan-jiro miseho amin'izao fotoana izao fa tsy olana avy amin'ny famatsiana solika misy milina simby any Ambohimanambola no mahatonga izay mbola mitohy ihany koa amin'izao fotoana izao ny famatsiana solika ny Jirama hony teo anivony SPM androany Tojondrina Tahiry miverina ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo renivohitra tato ato olana ara-teknika no mahatonga ny fahatapahana hoy ny Jirama teny Ambohimanambola androany miankina amin'ny fahatongavan'ilay fitaovana simba izay mbola farana no hivahan'ny olana amin'izao fotoana izao efa tena atao hoe limity ny production antsika zany efa mifanakaiky zany ny vokatra vokarina sy ny jifaina ka raha vao misy zany milina anankiray fotsiny miala amin'ny tambazotra dia mivadika ho fahatapahan-jiro zany zay zavatra zay ka zay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao manodididina ny 12 ka hatramin'ny 20 megawatt eo ny tanjaky ty milina maty ty simba ty zany
izay mivadika amin'izao fotoan'izao n'izay délestage hitanareo amin'ny tambazotra sy izay aparitako ny orinasa jirama amin'izao fotoan'izao. Ny tsy ampy zany zao amin'ny maraina dia 5 mégawatt eo zany zay no délestena zany, fa ny hariva kosa dia tafakatra eo amin'ny 20 mégawatt eo zany zay fahatapahana zay zany. Olana ara-teknika sy fahasimbana izay efa mpahazo ny jirama matetika, tsy mifanaraka ireo fitaovana vaovao azo sy ireo fitaovana efa tota, tranga fahamaizana sy fahasimbana ireo fitaovana efa ela hatrany no mateti-pitranga. Va olana mila ataony ny jirama ny fanoloana manontolo ao anatin'ny fotoana aingana ireo fitaovana efa hita fa antitra. Nanamafy ny teo anivon'ny State Procurement of Madagascar fa efa ampiasain'ny orinasa jirama ny solika nafarana. Ankoatr'izay, ampindrana solika 20 metatra toratelo ho an'ny GPM na ny groupement pétrolier de Madagascar ny SPM madrapatonga ny sambon'izy ireo. Araka ny fanazavan'ny SPM natokana ho an'ny jirama ny solika nafarana ka tsy maintsy soloan'ny GPM solika ny indramin'io rehefa tonga ny sambo ho azy ireo. Dia 20 000 mètres cubes no ampindramina an'izao pétrolier dia mba anatratrarana le satria ny sambon'izy ireo sy mety ho taratara kely dia varotana indray 40 000 mètres cubes, c'est bien ça, 40 et 20 pour en arriver à 56. Satria araka le fanteneny iny jirama no nanafarany an'ity gasoil ty fa mba hialana amin'ny mety hoe izay mety ho pénurie dia izay no natonga ny hoe amidy amin'izareo koa le 40 000 dia rehefa avy indray zay mandrapatapitry ny tahiry solika ny indramina no hitohizany fiara-miasa raha ny fanazavana trany. Tafiditra ao anatin'ny fifanarahana ihany koa ny fivarotana sy ny fanaparitana ny gasoil eny amin'ny toby mpanjinjara solika ahafana manohitra ny fanaparitana solika mandrapatonga ny sambo manaraka. Ao amin'ny toby terminal GRT zany anaovana ny famindramana io fa mahafantatra tsara tsika hoe io fahatongavan'ilay produit fotsiny io. Rehefa avy eo tsy maintsy tsinjaraina eraky ny dépôt rehetrarehetra amin'ny zavatra dia ohatrohatr'izay zany no fandehana io. Za mino aloha hoe ça ne va pas durer des mois en termes de coopération, c'est que il y a cette opération là on va l'évacuer dia mitohy io. Ao anatin'io dia miara-miasa ny SPM sy ny jirama, zay zany nanaovana an'iny. Le lalàna tsy fanohatra amin'izay zavatra fa voamehary hanamafy an'iny hoe le fidiran'ny fanjakana ao anatin'ny zavatra io dia mbola eo an-daniny koa mbola miara-miasa ihany zareo pétrolier. Manamafy ny dingana vaovao eo amin'ny famatsiana solika ny fiara-miasa eo amin'ny SPM sy ny GPM hoy ny ministry ny angovo. Raha nanana ayay maro ny mponina sy ny mpanjifa manoloana ny fanovana ny rafitra famatsiana solika nataon'ny SPM dia izao no pirofo fa afaka miara-miasa ny sehatra samihafa ho tombontsoany ny rehetra. Tamin'ity androany ity no nanatanterana ny soa ny fifanarahana fiara-miasa teo amin'ny rotota izay natrehany ireo mpitantana tompam-pamatsiana solika maro eto an-toerana. Zay zany ny fifanarahana mpiara-miasa teo amin'ny GPM sy ny SPM ao anatin'izay famahana ny olana famatsiana solika eto Madagasikara izay. Fa nitolorana maribona ipirenena teny amin'ny lapany avolohandroany ireo mpikaroka andrarezina misa telo amin'ny fiarovana ny zavaboary sy ny tontolo iainana. Isan'ny tafiakatra ho grand officier de l'ordre national malagasy professeur Ratsimbazafy Jona mbola fanamby lehibe ankehitriny doro-tanety sy ny fitrandrahana ny tsokosoko ny faritra rovana ka manan-danja lehibe ny fifehezan'izany ho ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika nan'olotry izay maribona ipirenen'izay. Fandondra rany fametrahana rafitra matipaika sy fandraisana fepetrahaingana manoloana ny fahasimbany ny tontolo iainana ho ny filohan'ny fanavaozana raha nanotrina ny lanonana fanolorana maribona ipirenena ho an'ireo manampahaizana sy mpikaroka andrarezina amin'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana sy ny zavaboary teny amin'ny lapany avolohandroany. Navohitra ny ihany koa fa navita be sy mbola iankina ny fiarovana ny arena voajanahary ny asa fikarohana ka rariny ny fanomezana lanja ny mpisehatra na totosa izany. Resy lahatra tanteraka aho fa anisan'ireo ny fandrosoan'ny Madagasikara ny arena voajanahary mampiavaka atsika ka mahasarika ireo mpizahatany maro manerana izao tontolo izao. Efa misy ireo dingana vitatsika toy ny fanampiana 7 ny isan'ireo faritra rovana tao anatin'ny fotoana fohy monja. Raha malala nefa fa mbola maro ireo fanamby miandry atsika raha tsy hitanisa afa-tsy ny doroala sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo karazam-biby sy zava-maniry maro izay tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara itenako. Fotoana izao anovatsika izany tantara izany andeha isika rehetra fanometanana
ka anao izay farahery iarovana sy ikajina ny tontolo iainana. Tsara marina fa ny fitondram-panjakana dia manome lanja ny ezaka rehetra nataon'ireo olona na vita be ho an'ny fikajina na fampivoarana ny arena voajanahary sy ny tontolo iainana. Azo foanana hatrany amin'ny 500 ny dory-tanety ho ny profesora Ratsimbazafi Jona ankoatra ny fiarah-miasa amin'ny vondron'olona ny fotony. Maro ny asa azo ampiarina amin'ny alalan'ireo voka pikaroany. Amin'ny fomba ahoana ohatra anankiray ka iasa amin'ireo mpiara-miompinato ka eny fotony ary tsy vitany hoe mamboly azy fotsiny fa le mamboly azy dia manao suivi koa. Misy responsabilité fa tsy ambony anao dia Andriamanitra ny andrasana hiaro ny dory-tanety na androtsika ny olona mitombony iny fa miaraka miasa amin'ny foton'olona eny fotony ary zay mamboly azy dia manao suivi eny azy mamboly eny. Zay zavatra hoe tena azontsika atao zany anenana ny dory-tanety io. Nagasitrana ny asa sy ezaka vitan'ireo manam-pahaizana manokana eo amin'izay sehatry ny karazany zava-mananaina izay nampiakarina ho grand officier de l'ordre national malagasy ny profesora Ratsimbazafi Jona notolorana marbona-pireneny na commandeur de l'ordre national malagasy ihany koa ireo manam-pahaizana pikaroka vahiny misa roa nandray anjara taona maro tamin'ny fampahafantarana ny Madagasikara ho isan'ireo fireneny lahara-pameana maneran-tany amin'ny fiarovana ny arena voajanahary tsy fahita raha tsy eto amin'ny toerana. Antoamasina mitaka ny fialany mbe ny tanàna sy ny tompon'andraikitra mibifina amin'ny birao ifotony fananantany ireo mponina ao amin'ny commune Toamasina suburbaine amin'izao fotoana izao. Nisy ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo nanoloana ny biraon'ny commune tamin'ity androany ity manome fepitoana 2 ora ialany ireo tompon'andraikitra voakasika ampanao fihetsiketsehana androany Brudora Setakolo Toamasina. Nanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny commune Toamasina suburbaine ny mponina any antoerana androany ka nangataka ny fialan'ny ben'ny tanàna sy ny tompon'andraikitra ny birao ifotony ny fananantany na ny BIF. Avy ao amin'ny fokotany Ambalamanasy sy Antanandava tsara kofafa ireto mponina nanao fihetsiketsehana ireto. Fototry ny fitakiana ny olana aratany misy ao amin'ny fokotany Ambalamanasy. Fa io amboletra halatra sy fikatramona ny vahoaka madinika zay. Ny angalarany ny taninay ve zany ve ny redevabilité na tamberina ndraikitra zay amen'ny vahoaka malahelo zay anatin'ny suburbaine fa tsy mankasitraka tsy mankato any ben'ny tanàna tsony amin'izao ary mangala anazy tsy misy atakandro ary mangataka anao président anatanteraka ny anapahana azy mba ho suspendu izy magnome zay 72 heures tsy mijanona eto zay anatin'ny asaintia ratsy PDS eo anatin'ny 72 heures ny angatahana izay ary eto koa zahay vahoaka dia anatin'ity asaintia tsisy zavatra potika anatin'ity commune ty satria zahay dia nametaka an'izay lamina tsara zay. Anombo tamin'ny 2016 nagnano prescription positive dia nivoaka tamin'ny juillet 22 juillet 2022 nivoaka somany tsara tsy natao kolokolo zany nanomboka amin'ny fokotany jusqu'à amin'ny farany tsisy kolokolo tompoko nefa zao dia nilavy ny tanteraka fa madiniky zahay hoe inona moa zay zavatra vitanay niny tany kely anahy mbola andeha hidongy ana magnany malahelo foko tompoko malahelo foko nantahafafy nantsovin-jare teto za tegna nalahelo mihitsy za tamin'izany agnano maromaro kiresa 750 000 no mètre carré miazagna anay nefa olo ivelagna 50 millions 20 mètres sur 20 mètres ony titre borné ho zare milaza ananjy malahelo be za to no mafisin'ny mponina nanao fihetsiketsehana fa tsy hijanona izy ireo raha tsy mivaly ny fitakiana tsy mbola nanome fanazavana androany na ny ben'ny tanàna voatonona na ny prefectura eo anivon'ny Toamasina momba ity tranga ity. Ao anatin'ny 2 ora zany no amantarana ny toin'izay raharaha Toamasina izay. Fa nitombo ny fahafahan'ny Université n'Antananarivo mandray mpianatra taona voalohany hoarina tamin'ny Tondasa. Mpianatra manodidina ny 4,000 sy iray alina isa no raisina ho ny filohan'ny université. Na izany aza tsy mbola mahasehaka ireo tanora afaka baccalauréat toerana eny amin'ny université mpanjakana ka maro ireo voatery miditra amin'ny université tsy miankina. Manana fahafahana indray mpianatra manodidina ny 4,000 sy iray alina isa ao amin'ny taona voalohan'ny Université n'Antananarivo amin'ny ity taom-pianarana 9 sy 2 arivo 7 sy 2 arivo ity
ny tombo ifahafahana mandray mpianatra io raha oharina tamin'ny tondasy raha neny amin'ny oniversité akatsy manokana miisa 70 ireo sampam-piofanana afaka isafidianana ary manodidina ny 700 ireo mpampianatra raikitra eny ankehitriny hoy ny filohan'ny oniversité n'Antananarivo. Ireo mpampianatra izay vitsy tsy ampy raha mitahan'ny isan'ny mpianatra. Amin'ny ankapobeny izy rehetrarehetra dia mahavoaray mpianatra 407 sy ray alina na 14400 ny niveau L1. Raha toa moa zany ka teo amin'ny 30,000 mahery kely teo ny nouveau bachelier ho an'ny faritra Nalamanga sy faritra Bonglava fotsiny izay. Mpampianatra raikitra zao raha ny isa amin'izao fotoana zao 700 zay dia amin'ny fanampin'izay misy mpampianatra tselika mpanao asa somary eto Amanarivony angamba ataoko hoe maro mila ramana maro zay satria be da be ny retraite ireo zoky ray aman-dreny misy mandeha maty dia faname vahaolana sosikevitra moa iny ny syndicat. Ny tombony isan'ny mpianatra raisina na izany maro ireo tanora afaka baccalauréat no tsy ho voaray eny amin'ny oniversité Mpanjakana 4,000 sy ray alina ny afaka raisina. Izany hoe atsasaky ny mpianatra nahazo ny diplôma baccalauréat tato anatin'ny faritra Nalamanga. Safidy faharoa araka izany ny oniversité tsy miankina ka tokony hanaraka ny fepetra sy ny etika izy ireny hoy ny mpampianatra iray androany. Vahaolana iray azo aroso ihany koa izy ny fampifanarahana ny fianarana sy ny fampiofanana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Tsy hoaraka ny fanjakana tsony ny manorina sekoly toy ireny aorinandrinao dia tsy maintsy ho lasa ny loavam-boly io ka eo ny ilana mihitsy ny université tsy miankina amin'ny fanjakana. Aoka université tsy miankina amin'ny fanjakana manaraka ny fenitra rehetrarehetra. Zahay mpampianatra ny université tsy mpampianatra fotsiny fa mpitaiza koa ampanakaikaizina ny tanàna zay le gouvernance de proximité ny fampianarana sy ny fiofanana. Koa raha ohatra hita fa tsy tahitiko ny alany ambanivohitra ilay tanora mba tsy ho chômera dia tokony hoentina ny ambanivohitra le fanofanana azy na afaka baka azy izy mba hifafikitra amin'ny tany izy. Isin'ny salon des étudiants karakaran'ny université n'Antananarivo ny 3 sy 4 septambra 2024 avy izao ampahafantarana ireo mpianatra ny sampam-pampianarana azo atao eny amin'ireo université Mpanjakana miisa 5 eto Antananarivo ary mamaim-poana ny fidirana amin'izany. Dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny tapany voalohany fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Mbola ho resahana eo rehefa avy eo ny fitaterana atao anatin'ny famaranana ny fotoam-pialatsasatra eo ihany koa ny teny malagasy amin'ny famoronana voambolana vaovao sy ny akademia malagasy izay misahana izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarantsika ny Antsipriandreo. Aza misaraka amin'ny avy. Briquet nitro. Carazantelo briquet. Briquet nitro bichifato. Nitro plus. Nitro LED. Tic tac. Nitro mora sy raitra. Miapetsaka isika malagasy mila mamokatra aingana sy tsara ny mpamokatra araka izany. Eo am'sehatra ny fambolena sy ny fiompiana dia lasa fitaovana tsy afa-misaraka amin'ny fambolena ny motoculteur miainga hatrany amin'ny fiasana ny tany zany hatrany amin'ny fanodinana ny vokatra. Faritra maromarena Madagasikara no efa mampiasa ny motoculteur Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Motera diesel mitsitsy no mampandeha azy manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafy azo andalorana azo atao conseil manakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza
matafisoka mora diovona sady tsy matahotra rano nefa malefaka pegasus ko dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant termika ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga varaliana fa misy revo zay tiny tiako jimina mangala etaetanaka manala etaeta hitanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C jimina ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise coco sy parfum maro isan-karazany jimina avy agny roche amle tegna torche mina mety amina. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Oh, oh. Yes. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao. Itombo ny fivezivezena amin'ny lalam-pirenena rehetra noho ny fiverenany ireo mpiala sasatra hamonjy ny toeram-ponenany manomboka izao. Tsy misy fiovana ny sarandalana napetraka ireo kooperativa raha ny etsy amin'ny toby fiantsorana makisy andotam-penaka manokana. Fa mitovy tamin'ny fiandohany ny fialan-tsasatra ihany. Sarandalana izay ena ho aorian'ny fialan-tsasatra ho an'ny toby ampiantsonana sasany nanaovana fanadiadiana. Tojondrina tahiry. Manomboka mitodotombo verina avokoa ireo mpiala sasatra rehetra amin'izao fotoana izao. Ho betsaka kokoa noho ny tamin'ny fotoana nandehanana ny ala sasatra rehefa miverina hiakatra eto Antananarivo sy any amin'ny faritra ao anatin'ny andro maromaro. Voakasika manokana amin'izany ny lalam-pirenena fahafito, ny fahaefatra sy ny fahaenina. Ho an'ny sarandalana, mbola miatra ny sarandalana nampiarin'ireo kooperativa tany ampiandohan'ny fialan-tsasatra ho an'ny eny amin'ny fahasan'ny karana. Misy fiakarany tsy toy ny andavanandro ny sarandalana nandritra ny fotoana ny fialan-tsasatra iny. Iverina amin'ny sarandalana mahazatra izany rehefa tapitra ny fialan-tsasatra. Raha nitetsy amin'ny tobim-piantsonana makiana andotam-penaka kosa, tsy niova ny sarandalana fa mitovy amin'ny mahazatra. Na dia tao anatin'ny fialan-tsasatra aza ny vanim-potoana ny ainana. Nakany amin'ny faritra izany betsaka teo, dia amin'izao fotoana izao izy miakatra indray. Dia ny sarandalana tsy niova, fa ny sarandalana teo ihany no nampiasaina amin'izay hoe haute saison. Nakany amin'ny faritra izay fiverenana moa zany miankina amin'ny zareo avy any Mahajanga manana ny fandamina manokana. Manomboka miverina aty andrenivohitra daholo indray zany ny olona izay nakany amin'ny faritra teo aloha amin'izao fotoana izao. Izay zany ny zava-misy aloha amin'izao fotoana izao. Ny fahalalako an'ilay olona mandefa fitarainana, izay moa zany miteny foana raha ty amin'ny tobim-piantsonana makian-dotam-penaka misy fioara-pefy dia misy birao maromaro azo antononao dia manao an'ilay fitarainana dia jerena avetrana hoe iza izay manararoatra izay. Fa hatreto aloha izahay tato raha izaho manokana aloha mbola tsisy nanatona hoe ino ka nanatona ana amina fitarainana resaka sarandalana. Iverina ho betsaka ny mpampiasa indray ny lalam-pirenena rehetra na amin'ny fitateram-bahoaka izany na ny manana fiara manokana. Mila amafisina hoentitra kokoa noho ny teo aloha ny fanaraha-maso, ny fanarahan-dalàna ny andalana hisorohana ny loza. Marina fa nisy ny lobarendasy tamin'ny 17 volana Jolay lasa teo na ny tanana rehetrarehetra nanaovana ny fampivondronana rehetra ny mpitatitra mpisehatra ny fitaterana. Hitatsika fa zéro accident tsika, tsy nisy ny lozam-pifamoivoizana aloha voalohany indrindra, ary nanara-dalàna daholy ny mpitatitra rehetrarehetra araky ny lohabary andazy izay nifanaovana tamin'ny 17 volana Jolay iny, ka dia tena zava-dehibe zay a. Misy fiatraikany eo amin'ny fifambozan'ny fiara ny fanamboarana misy amin'ny lalam-pirenena amin'izao fotoana ho ny fanazavany ny mpitatitra. Tafiditra ao anatin'izany na ny lalam-pirenena fahafito, na ny lalam-pirenena fahaefatra sy fahaenina ary ny faharoa. Fampisehoana tokana iankalamanjana eto Antananarivo ho tanterahany tarika repika miaraka amin'ny Lax Production.
Ny alahady ho avy izao etsy amin'ny terrain baskety esika Antanimena. Lehibe ny toerana ary fanaraka amin'izay ihany koa ny fanamafisam-peo sy ny haingon-tsehatra ho fanomezana fahafaham-po ny mpankafy andao rahantsika ny fanampanazavana. Tika zao lasa lolo kely dikan'izany hoe mba hananana an'le fiomanana ho tena ao amin'le ilaitsika rehetra zany mba mafapo daholo ny rehetra dia mila amin'izao fanomanana zao dia mino fa efa mandeha tsara isika mba nazo ilazana azy na zany na fanomanana hita maso eto na fanomananay any amin'ny côté ambadika any amin'ny coulisse any dia efa mifono saina fanahy raha ao tsara. Somary miomakomana kely ihany fa dia ho lava tanteraka ny fampisehoana satria anomboka amin'ny roa zay no anomboka hira mandra-patapitry ny répertoire fa tsy hoe mandra-parivony andro zany mety manodididina 70 any zany ny hira ho ataonay eto amin'ny tindray mitoraka ity. Aoka zany tsisy ny fanahina fa ny toerana ilalaovana zany dia tena mikitana dia mikitana. Mahita mantsika anaty afisy hoe amin'ny terrain basket ilay izy dia misy manontany hoe terrain basket ve? Terrain basket tokoa terrain basket tokoa ilay izy fa zao hitantsika izao zany zao hitantsika izao zany fa dia mikitana ilay izy. Mety tsara hatrany ny fanamafisam-peo natao tena tonona satria somary lehibe tokoa ilay toerana parking moto sy ny fiara reto ambadika reto misy malalaka be faona tokana amin'izany milamina tsara ny rehetrarehetra amin'io. Tonga avy ety amin'ny CCSK ety amin'ny tokotany malalaka ngeza be fa vonina me fahafapo sy fampirevena amin'ilay ainareo izany. Nareo sisa ny andrasana efa milamina ny rehetrarehetra. Amin'ny alahady ho avy izao zany ny fotoana ho an'ny mpankafy rebika rehetra ao anatin'izay sehogoavana ho entin'ny tarika izay. Fa tapitra androany ny fepitoana 10 andro nomeny ny prefektora n'Antsirabe ireo andian'olona mpamaritra tany ao amin'ny renivohitra mifaritra Vakinakaratra. Malohanyizay nanambary ireo mponina fa tany tandalany i Madagasikara ka tokony ho samby hanady izay ny rehetra. Andrindrina Randriamiarosokolo Antsirabe. Anisan'ireo niteraka resabe teto amin'ny renivohitra ny faritra Vakinakaratra sy teny anivon'ny tambajotra serasera ny makasika ny famaritana ireo tany-mpanjakana sy tan'olon-tsotra eto Antsirabe. Ratsaivina dia misy telo ireo tany nisy namaritra ary maro ireo andian'olona no nanangana fanorenana tsy ara-dalàna ka nanome fepitoana 10 andro azy ireo ny avy eo anivon'ny prefektora n'Antsirabe niaraka tamin'ny fitaleava-paritra ny fananatany sy ny fandrefesa-tany eto Vakinakaratra. Raha ny voatsikaritra nefa dia vao may ary no amafisin'ireo andian'olona ireo ny fefy tamin'ny tany izay nofaritin'izy ireo ary misy aza tsy manana eritreritra ny hiala teo mihitsy ho an'eto amin'ny pista vady fotsiny eny Pataka. Manoloana ireo famaritana tany sy fananganana foto-drafitrasa tsy ara-dalàna ireo dia naneho ny heviny mahakasika izany ireo olom-pirenena izay sendra any am-panao gazety teto Antsirabe. Loatra tsy mety satria matoa izy tamin'ny fanjakana dia amin'ny fanjakana zay tany olon-tsotra indray nefa efa an'le olona dia tsy mety koa raha io satria efa an'le olona tompony iny dia ahoana moa no faritinao amin'izao amin'ny mahafanjakana azy izy mahay ny lalàna mety anaovana an'izay zavatra izay. Raha ohatra manara-dalàna izy ka misy taratasy ara-dalàna avy any amin'ny domaine sy hoe anazy tokoa ilay tany mety. Amin'ny maha-olom-pirenena aloha dia tsy mety satria ny ao amin'ny fanjakana dia tokony ao amin'ny fanjakana any ary le izy tany mpanjakana zany dia afaka manao foto-drafitrasa na fananana embonana dia izay mahatonga tsy hoe tsy mety zany le maka tamin'ny mpanjakana fa raha ka tany ianao dia tany mbola tsy voafaritra no alaina zany tsy afaka maka tany olon-tsotra zany ianao dia io mahatonga le olona manao an'ireny fakana tan'olona tsy ankerahera reny nefa reny dia hita fa tsy mety. Fahitako an'ireny aloha fantany hoe tamin'ny mpanjakana dia tonga dia fariparitany ihany na azo izy na tsy azo kanefa za mamevana amin'ny fanjakana hoe fanjakana mbola be ny projet tokony atao raha amin'iny pista akaikina ivady fotsiny dia tsy tokony ho atao an'izany fa le fampandrosoana firenena tokony mahazo malalaka Antsirabe tokony tsy mena na dia hoe fanjakana vahoaka aza tokony tsy dia atao an'izay le izy. Sy mba tanteraka ny toe-tsain'ny vahoaka malagasy ho hiatrano ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena ary very ny soatoavina lasa lavitra ny famarinana ireo olom-pirenena sasatsasany ka mila fifehezana fa lasa kaboraraka indrindra fa eo amin'ny lafiny tsy fanaran-dalàna. Voka-dratsy aloha dia mety ady tany mety famaly fanolana ny mpiaramonina amin'izay satria tanin'olona ve no faritanao dia lasa tsy mety. Tena kaboraraka tsika ary le toe-tsain'ny olona amin'izao dia efa kaboraraka tsy misy fifehezana tsony fa dia efa mandeha amin'izay tiany atao ny olom-pirenena amin'izao dia mila fifehezana zany ary fomba fiteny amin'izao moa le mila fanovana fa le toe-tsaina mihitsy zany tena mila miova amin'ny ankapobeny. Izay lafin'izay dia tena tsy eo tsony le fanahy maha olona zany
miavery le sotoavina malagasy dia lasa mivaralila ny toe-tsaina dia lasa ho fanjaka amin'ny matanjaka ao ariana kely raha izay no mitohy fa tokony ho tehizaina amin'ny fahamarinana mihitsy ny zanaka malagasy. Araka izany dia tapitra androany fa 17 ny volana aogositra 2024 fepitaona 10 andro izay nomeniny avy eo anivony prefektorana Sirabe analan'ireo fotodrafitrasa tsy ara-dalàna amin'ireo tanim-panjakana sy tanin'olon-tsotra izay nisy namaritra teto Sirabe ireo. Andrasana araka izany ny fepetra izay horaisin'ireo tompona ndraiky mpanjakana eto toerana aorian'io fepitaona io. Lafim-baovao fa tsy voatery avy amin'ny akademia malagasy avokoa ireo voambolana rehetra hita amin'ny tambazotra ny tserasera arakaraka ny zava-misy sy ny filana eny anivo ny fiarahamonina sy avy amin'ny fandika-teny no amoahana voambolana vaovao izay entina ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy izay teny mivoaka eto Seroa dia lazaina fa navoaka ny akademia malagasy avokoa raha ny nambaran'izy ireo. Ny teny navoaka anaty rakibolana sy rakiparalana ihany no teny ofisialy avy amin'ny akademia malagasy. Zon-drehetra atao ny mamorona voambolana manokana fa mila manaraka ny fenitra izany ary mila fahaizana sy fahalalana mifanaraka aminy. Tanjona amin'izany ny ampiroboroboana sy anamafisana ny fampiasana ny teny malagasy. Manana ny sata ny fanefana ny voambolana tsirairay ary arakaraka ny filana ny amoronana voambolana. Ohatra amin'izany ny teny hoe fianketrosa izay midika hoe reconnaissance de dette sy ny maro hafa. Mbola tsy manana ilay antsoina hoe pouvoir normatif, izany hoe le fahefana ara-penitra no an'izany ny akademia araka ny lalàna. Ary na manana an'izany azy ohatra ny frantsay, na manana an'izany aza ny akademia frantsay mbola diso ihany mbola le teniny ny vahoaka ihany no manao an'izany fa tsy manaraka ny akademia frantsay ohatra tahaka izany zany. Ary misy foana, tsy maintsy misy foana ny teny vaovao. Ary raha ohatra ka atao amin'izay nameana izy ka rehefa eken'ny izy maro zay rehefa ampiasaina ao anatin'ny fiainana andavanandro dia zay le lalàna zany. Miovaova arakaraka ny zava-misy sy manaraka ny vanim-potoana ny voambolana iray. Lany zany le izy dia misy fampanarahana toetrandro ny amin'ny voambolana ny volam-baona lefa zany indraindray raisiny fiteny, indraindray tsy raisiny. Dia rehefa tsy raisiny dia manova indray izahay dia itsaky ny seho hatrany hatrany le édition amina tsirairay ireny zany no anavaozana indray zany hoe iza no efa tafanyoripaka tao anatin'ny fiarahamonina zany hoe ny raisin'ny fiteny zany. Dia iza amin'ireto volam-baona tefentsika reto no tsy ndraisiny dia reny esoronay dia soloina indray. Dia izay zao ato efa amokana izay le hoe voambolana eo amin'ny ampiasaina eo amin'ny fitondrandra ara-panjakana satria efa mampanaraka toetrandro azy zany izay zao. Raketina anaty boky ireo voambolana no tefen'ireo ka antota hiparitaka iny anivon'ny fiarahamonina ho lasa fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Tsy hijanona ho voambolana voarakitra anaty boky fotsiny anefa ireo tenireo fa ampirisihana ny tsirairay ampiasa azy amin'ny fifandraisana andavanandro eny an-tsekoly, eny amin'ny toeram-piasana, amin'ny hanao manjery ary eny anivon'ny fiarahamonina. Tokony isy araka izany ny roy eo amin'ireo mpiantsehatra rehetra voakasika ahafahana mampiasa ireo teny malagasy navoaka ny akademia hiainana amin'ny andavanandro sy ateny velona sy miaina ny teny malagasy. Tonga atao anatin'ny fotoana ifamizarana andreo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indraisika. Ireto indray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity. Ny baolina kitra no hisantarantsika an'izany. Nampindramin'ny Paris FC any AS Nancy Lorraine, club frantsay milalao ao amin'ny division faharoa indray IL Adari tamin'ity taona mpilalovanà 7-7 ity. Nampafantatra an'izany tamin'ny fomba ofisialy ny club Paris FC androany alakamisy 17 aogositra 7 tsy hivina fa avy nindrana azy ihany koa ny Valenciennes FC tamin'ny taona mpilalovanà 5-7 sy 7 teo. Any Toamasina ny aliny 4 aogositra 7 naharay vaovao ny gendarmerie tao an-toerana fa hisy olona hikasa hangalatra vy amin'ny dépôt iray ao Betainomby Toamasina faharoa tamin'ny 10 alina tonga niaraka tamin'ny fiara sprinter iray saika hitondra izay zakany ireto andian'olona ireto tao amin'ilay toerana voalaza ka noresim-potsiny avokoa izy ireo olona 8 no tratehaka no giazana ilay fiara ary natao andromaso ireo 8 voasambotra ka hatao famotorana. Misedra olana arabola ny orinasa mpamokatra fiara allemande Volkswagen amin'izao fotoana izao. Ny filoha taleha generaly n'ity orinasa ity Olivier Blum izay nanambara drafitra fanarenana enditra izay mety hiteraka
hatrany amin'ny fanafonana asa misa rehetsy maniran-tany raha toa ka 5 alina no efa voakasiky ny fanafoanana dia mikasa hanafoana 5 alina hafa ihany koa ny orinasa antony mahatonga an'izao krizy ao amin'ity orinasa ity izao raha ny fanazavana ny fifaninanana amin'ny marika Snow Bed izay mivarotra fiara mora kokoa ao Allemagne. Eo koa ny habantsiranana Amerikanina 520 isanjato be izao napetraky Donald Trump alaina amin'ireo fiara avy any ivelany ary ny fahalafosany sara ny famokarana fiarany toerany. Any Nosy dia nahitana firehetana trano fivarotana iray no kilany afo androany tolakandro araka ny loharanom-baovao dia court-circuit no nahatonga ny firehetana. Tsy mbola fantatra aloha hatreto ny tomba ny fahavoazana raha ny fampitam-baovao. Dia izay ihany koa no entintsika manakatondray ny fiarahana ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny rahatitsondray ary veloma tokoka. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Za présenté ny vava. Manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet, briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitsy. Jimina, Tiago, Jimina, orange, fraise et coco, si parfum maro isan-karazany. Jimina, mina mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.